zay marary aminao marary aminay zay mangotsoko aminao mbô tsy digny kokoa. Salama tompoko arakin'ireny fampahafantarana ireny dia hiavaka hatrany fiarahantsika eto amin'ny fandarana destination malagasy zany hoe mbola tia tamatavo misy atsika amin'izao fotoana izao dia chaîne sy Denise miaraka amintsika amin'ity andro anio ity dia horaisika any amin'ny toeran-kafa izy fa zany hoe miprofite aloha tsika sady mba mahita an'izao ranomasina izao fa mety efa maika ihany koa nareo hiresadresaka fantatra misimisy bebe kokoa ny mahakasika ny vidéo couple ny chaîne sy Denise dia andao horaisika any amin'ny toeran-kafa indray ary izy mivady karanjegny karanjegny ato mitya karanjegny karanjegny ato mitya no haiko fa tsy hainao fiantraikany fisianao amin'ny fiaignako jiaby tsikitsiky sy hafanagna mamelombelogna letrantsika rondraotry zao teo lava velogna isan'andro vaky anao mameloa dagna tsy dagna zao te andrody anao hoatako aby zay masambatra anao rô mbô hitanao vao fitiavako anao karanjegny karanjegny atao mitya dia ndrety izahay telo mianada izy mivady fa za moa zany le anada ao anatin'le tantara arakin'ireny fampahafantarana ireny dia Denise sy chaîne inona no mety chaîne Denise sa Denise chaîne mety fô tonga so indray aloha ianareo atao anatin'ny fandarana destination malagasy tany amin'ny Coq Studio tsika zany hoe efa tamin'ny taona 2017 raha tsy diso zany tanytsika niona farany teto amin'ny destination malagasy amin'ity androandroany ity dia tena hiavaka satria tena hoe spécial Saint-Valentin dia miarabany chaîne miarabany Denise tonga soa tamatavy mina miarabany mpagnaraka ny fandarana destination malagasy chaîne tonga soa tamatavy anareo jiabijiaby koa dia faly zay mitafa aminareo mandray anareo karanjegny koa faly miarabanao Mirna dia faly miarabany mpagnaraka ny destination malagasy magnaraka ny Record TV faly miarabanareo jiabijiaby miketriketrika mihitsy zay ekipan'ny destination malagasy ny Record hoe alora anga tafiatsika satria tokony isy programme atsika efa taloha be zay dia tsy tanteraka mihitsy dia hoe ararotina efa tia tamatavy ihany dia aleo tafiana aty zareo rehefa tsy hanafika atsika makasitraka ny Denise sy chaîne aloha satria raha ny fandaram-potoananareo dia somary miazakazaka be mihitsy ary mbola mamerina ny félicitation taminazahoanao an'iny amboara be iny teo foany chaîne depuis des teny zay hoe faly mihitsy zay malagasy fa maheno io indray zay koa faly ka nareo koa faly eny ary araky ny teneniko dia ho ia hoe hiavaka ny fiarahantsika satria tena spécial Saint-Valentin dia nareo moa artiste couple raha tsy diso efa firy taona teo zany zao niarahana nampivady amin'ny chaîne sy Denise nampivady teo amin'ny 10 taona amin'ity taona ity dia eka raiky amby 10 taona amin'ity taona ity fa niarahana tagnatin'ny mozika fa lavalava elaela ihany zay inona nandeha taloha le kisipakisipa tany ambadika tany ve dia zay vao niditra tao amin'ny la musique sa la musique zay vao couple mpinamana aloha mpinamana dia nanao mozika dia nisipa mpinamana aloha dia nanao mozika dia misipa
satria mbola tsy fantany za hoe mihira tamin'izay niona dia za koa tsy mafantatra hoe izy kay le mihira fa za efa nihaino hirana fa mbola tsy dia misy réseaux sociaux tamin'izegny dia tsy fantako zany hoe tsisan'le tare amin'le hira fa juste le hira audio ia karahan'zay dia taiza ry chaîne naresy lahatra anao satria rehefa tenena hoe horavaka ny tokantrano ty vehivavy ty nao alaiko vady dia tsy maintsy niainga taty amin'ny lehilahy kosa aloha hoe sa Denise ve na presque hoe alaiko vady aigny rehefa mimafy mifangatiavana dia misy an'izay firosona midingana zay no azoko lazana anazy donc nanomboka hatrany amin'ny fangafantarana tamin'ny finamanana efa niady ny ondy tsy haiko na ny signa hétéroscope sy karazany mifandray tsara na hoe ahoana fa zay zany ny lalana nombany nividiny avy ambony agny raha fahitako anazy satria tsy afaka raha ny circonstance niondonay zany zavatra improbable be satria izy efa mankafy ana araka le courant teo igny fa tsy mahafantatra hoe za amin'ny quartier misy anazy no mipetraka le izy dia zay mifampiarahaba isan'andro fa tsy fantany hoe za le olo veriny fa olona mipetraka andafy agny nohatran'izany aika olona eto akaiky eto ihany dia tamin'ny Denise manokana satria raha tsy diso a chaîne aloha nandeha taloha tao anatin'le fahalazana resaka célébrité tadidiko manko hoe chaîne nisy andriry Marion nisy andriry iza daholo le nalazalaza be tany Antananarivo reny Wizit Spidey tamin'ireny chaîne efa tsy azo atao ninenina mihitsy nareo le promotion tamin'ireny moramora tamin'ny Denise ihany ve le eritreritra hoe za hoe dia tsy ampijaliany ty raha ohatra hoe hifikitra aminazy satria tamin'ireny zareo tena tsy azo atao ninina mihitsy fa ny vehivavy rehetra tonga dia chaîne en fait zay efa nifangafantatra efa ela be talohany iny tamin'izay mbola tsisy nafantatra izy moa zany efa izy fantan'olona foagna hatramin'izay fa Tamatavy teto sy zay hoe manamanana MP3 Walkman tout ça efa mahafantatra ananjy fa talohany ohatra hoe talohany mahatsara za zay efa teo fo donc tamin'ireny fotoagna regny c'était oui c'est vrai que marobe viavy tonga dia délire be fa on va dire hoe efa hoe niomagna koa zany efa niomanana le izy hoe efa fantatra hoe tsy maintsy zay ny retombé rehefa tian'olo anao dia karahan'izay le izy fa tsy tegna hoe raha grave be parce que amin'ireny fotoagna regny za miloge akao ndraindraika za sur scène miaraka aminazy fa mbola tsy fantatr'olo magnano choriste tamin'ireny fotoagna regny fa tamin'ireny nareo efa niaraka d'accord eny za vao tonga saina hoe tamin'ireny kay la plupart ny tournée nataoko zany misy anazy foagna akaiky eo fa tsy dia na za ambadika scène na za sady ny antony rasana anazy koa zany miobserve an'le lalagna ambany après agnatina muzika zany zay le tegna hoe base mijery hoe manao akory ny tokony atao iny tsy tokony atao hoe ok tsara ho fantatra zany so ihany fa nisy ty fandaharana teto amin'ny destination malagasy ty hiavaka kely satria tsy voatery hoe ny mahakasika ny artiste rehetra ihany koa dia tsara ho fantatra ao anatin'izay hoe ana fa misy ihany ny karazana hoe intimité an'zareo mivady fa tamin'ity tsika mba nomeny zareo mivady privilège ihany koa dia zay ny resantsika mahakasika an'izay hoe resaka fitiavan'izay indrindra amin'ity andro ny Saint Valentin ity fa aleo nareo ny hanolotra an'le hira zay hira aloha todika eto amin'ny Denise aloha mba Denise manolotra hira ho an'ny chaîne hira tolotra ho an'ny chaîne hirako ve tsy haiko na hiranao na hirany tambaranareo roa hoe nakasika anazy na hoe nisy tantara manokana fa hoe tonga dia izy ny tsaronao voalohany na nakasika anazy karahan'izay c'était en dédicace tena natokana ho anazy mihitsy io tamin'izany zao izy efa natolotra ho an'olo-kafa ho any zanako d'accord ok ndary aloha raha antsika izay mozika zay dia avy eo zay miverineto indray dia toizatsika ny tafatafa miaraka amin'ny chaîne sy Denise
mamy reto mamy ilay fiarahana indrindra hoe fizarana an'izay hoe fitiavan'izay nresaka ty ambadika ty koa dia tena hoe mamy be dia tianay hoe hiampitany amintsika rehetra ny tokantrano any dia zao atraizany nareo ve rehefa hoe miala amin'ilay hoe en tant que ma-artiste anareo a dia misy fotoana mba miresaka mety hoe misy défaut en chaîne tsy dia azoazon'ny Denise iny moa maha-olombelona dia misy défaut en Denise ihany koa dia tsy mipoitra devant ny équipe zay satria efa équipe foana nareo eo manko matetika ny olana rehefa ao anatina groupe hoe rehefa so dia hoe misy fotoana tsy mifanaraka ohatra Denise chaîne hoe miady ohatry ny mpifankatia rehetra dia hainareo ihany no migérer an'ilay hoe tsy dia hitan'ny olona le équipe anareo hoe misy latsaka kely ny équipe angamba tena mavaly an'izay fa ny zavatra sûr reo tsy mbola nahitanay niady tsy mbola nahitanay ny famaly tsy mbola nahitanay hoe na tomany na tsy haiko na tsy mbola nisy équipe anay na anankiray nahitan'izany zay angamba ny afaka fa mety hoe fafy tsy fampiteny kely angamba miringiringy mety possible mety angamba fampivandravandra fotsiny fa ny zavatra mihoatra ny tsy tokony fantany zany tsy mbola misy na an-tragno zany na même na olobenay na olona tena akaiky anay tsy mahita anay miady zany ina secret an'izay chaîne satria tsy ny rehetra manana an'izay agnisan'ny zavatra sarotra ratirampegna zany ny fampivasoagna mason'olo satria na dia zavatra tokony maivamaivagna ilay izy rehefa mason'olo izy nikoragnina dia mavesatra manana ampleur be kokoa misy manko olo zavatra tonga dia fanebatebaka be mason'olo satria hoe zay le raha dia igny zany ny zavatra efa nitandrovagna dianiny aloha hoe tsy ho isy ary vao afaka miandry izy amin'ny fotoagna tokony mampety anazy dia amin'ny fotoagna tokony mampety anazy zany izy no ifampiresahagna tsy hoe zavatra tazonina-po koa ilay izy fa arak'izay voalaza zay hoe rehefa bon moment iresahagna anazy tsy misy olona ntsony afaka hoe aheno sy andeha tatitra n'ilay raha na mety hoe tonga le anakiraiky ho latsaka ny valeur par rapport amin'ilay fahatsapagna n'ilay impact n'ilay teny na le zavatra niresahagna dia atao ohatran'izay mora taminareo ihany ve ny ataoko ohatrany hoe mikarakara an'izay couple anareo zay entre anareo roa le izy efa hoe efa zay fampitondra anareo fa le vis-à-vis ny extérieur satria matetika rehefa célèbre olo malaza ohatra nareo efa mipetraka be ny anaranareo vao en tant que hoe artiste malagasy dia tsy maintsy misy côté foana koa nefa n'le hoe tsy pakafy na hoe tiany fotsiny hoe anozongozona hoe ikitikitika le hoe fiarahany chaîne sy Denise igny angamba tsy na artiste na tsy artiste mandalo an'igny daholo fa rehefa hoe artiste angamba izy dia ohatrany hoe misy ampleur kely misy on va dire que misy miampy kely miampy dose kely fa ny couple zany dia olona anankiroa dia zay roa nanomboka anazy dia tsy maintsy zay roa koa no manapa-kevitra farany fa rehefa misy olona zany hoe fantanay hoe élément vivelany magnome aviny na mitondra constatation ka hoe tsy zavatra hitanao hoe tsy tokony zay roa ihany zany tompony andraikitra farany amin'ilay izy en gros c'est toujours comme ça hoe tsika roa nanomboka anazy tsy niera tamin'ny ray aman-dreny tsy niera tamin'ny namagna tsy niera tamin'ny iza dia rehefa tonga ny zavatra ohatr'ireny ohatrany hoe karaha cyclone tonga zany dia avela izy mandeha longany avela izy miofiofa fa rehefa aveo izy tapitra dia zay roa ihany manapa-kevitra hoe yahoana zany après an'ilay cyclone tonga dia rava sa tsy rava karahan'izay efa nisy ve zay oui misy olona nge tena hoe mahavita manangana zavatra tsy fantanao avy aiza mihitsy tegna hoe rehefa ny olona ray zany tonga hoe ratsy ny intentiony ratsy intentiony fa zay mpinamagna alohan'izay miaraka na dia tegna hoe mafy be karakory zany ny situation nefa zay mbola afaka mifampiresaka fogna angambany raha ohatra ka tsy afaka mifampiresaka tsony zay fa angamba tegna hoe c'est compliqué fa zay olona piresaka be za moa zany tena piresaka be dia tant que zay mahavita mifampiresaka fogna dia karaha mazava fogna zany le izy izy zany tena mora jaloux aminareo
C'est ça, c'est lui. Chaîne tena jaloux. Gidra. Zahay. Tsy zahay rehetra zahay. 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 Eo amin'inona Denise azontsika resana inona le tena mampatonga zay hoe io chaîne fa jaloux. Vehivavy ohatr'izao kosa aloha chaîne ianao raha tsy jaloux aminy a. Tsy tegna hoe misy raha be. Tsy tegna hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana re indraindray tena fotoana mety tsisy idirany mihitsy. Zavatra tsisy idirany mihitsy indraindray mahajaloux anazy hoe tsy tratran'ny sainao mihitsy hoe il invente des scènes dans sa tête mais d'habitude olona zany matetika olona magnaja anay dia tsy dia misy Kazareko. Kazema. Ok. TN Ah, c'était un Noël. Tagny Majunga. De zay nagnano vacances tagny zany tamin'ny Antsiranity tagny mety Noël Rafaela. De nanao vacances taiza anareo? Majunga. Majunga tamin'ny Antsiranity. De fandraindray amin'ny olona miresaka amin'olona sy ny karazany de misy olo zany magnano intéressant le ampiaignany tsy magnaminaly satria efa zavatra efa mahazatra le raha fa zay amizay à table zay sakafo am'le arivany 24 angamba zegny de agnatiny re le vous voulez danser ohatrany hoe tsy haiko za zany io izy io de tsisy fiarahana aminaly to de direct ça me danser. Oui, j'ai frappé. Et Ouais, voilà, il a fait des bêtises. Ça m'a agacé. Zay ngamba tegna marigna tsy hoe za jaloux tam'zay nanako fa niagacena fogna non le erany le fomba se présenter le olo zany no somary nana fotoagna tam'le izy mais raha ohatra ka autrement izy tsy nagna hoe voilà mais c'était Tu m'aurais laissé danser? Ouais, si tu veux. Ça tu m'as dit zany. Sentine kanareo voky eto secret hein. Eka. C'est lui le plus jaloux. Tena nahoana ny toy le izy? Ah, de Danser aloha sa tsy nidanse? Tsy nidanse mihitsy? Za tsy nandihy fa le olo zany somary niinsiste hoe ndoma dia tsy tiany dia Ka eo mihitsy hoa chaîne sy Denise ny tiako hatongavana. Nareo na tianareo na tsy tianareo a dia artiste anay. Misy olona zao niany tena hoe tsy azo atao ninina mihitsy vao hoe Denise ny resaka dia tahaka izay ihany koa chaîne dia hatraiza zany a mijanona le hoe tsy couple anao nareo na tsy mpivady fa hoe mba omena fafiny sa mba omena satria nony avy amin'le mpakafy koa manko mahatonga hoe ny toerana misy anareo zao ohatra sa hoe tetende Denise de base izy miankina amin'ny humeur zany miankina amin'ny humeur le izy zay olona ouverte amin'olo jiaby indrindra fa miresaka photo sy ny karazany mais rehefa hoe tsy am'le humeur le izy nefa forcegna et là c'est autre chose satria ohatrany olombelona jiaby koa zany na de hoe personnage public ary fa tsy obligé koa nefa zay nazanazy zany azy donc amin'ny fotoagna zany zay mananjo gardien leny anay amin'ny fotoagnany igny misy ny mariny tsy micomprendre le izy miavakaviny rehefa raha fa misy an'izay fogna mihitsy amin'ny artiste rehetrarehetra nga mety misy an'izany raha jiabijiaby zany satria zay maha-olombelona misy humeur samihafa fa de base aloha zany zay olona hoe misokatra ao an'olo fogna satria araka le voalaza teo zay hoe mandritsy ny fotoagna maro be regny olo regny mamparosany agnatin'ny tragnony agnatin'ny fony agnatin'ny saignany sy ny karazany donc tsy mampanino anay le magnome le fotoana koa en contrepartie zay raha jiabijiaby zay fa misy circonstance zany hoe tsy ahafahanao mandraha an'le izy dia mandahan le olona zahay de nefa mbola misy le forcé be raha de bon na le olona koa nge tokony malala hoe rehefa mba efa hita tokony misy compréhension zany de ndray de fa zany tsy midika hoe raha misy olona angala andihy Denise de tsy hoe tsy mety aminao tsy magnahy zay nge gnisan'ny iny ty tradition ny fandihy zay tradition blues le izy en fait fahitako anazy tsy voatery hoe raha ohatra zao nene ohatra hoe mpiara-miasa aminay mahafantatra tsara hoe na après spectacle tsy maintsy manao séance photo na zay mipetraka Tamatavy donc olo Tamatavy aloha tsy de miasa aloha amin'izany loatra hoe andeha nakagna isaka ray minitra fa rehefa mivoaka ny Tamatavy zay be dia be ny mangataka sary fa matetika angamba ny hoe circonstance tegna
misy circonstance zao tsy mety anaovana photo ohatra hoe amina fahavoazana oui à l'église et raha ohatra ny hoe mbola misakafo miaraka amin'ny ankizy ry ankizy mba megna espace koa izy dia tsy ohatra miaraka amin'ny olo maventy amin'ny ray aman-dreny dia anao hitsanga mipetraka lasa ça fait un peu mais bon je comprends en même temps fa juste hoe amin'ny maha olombelogna zany misy fotoagna anao tena hitanao hoe tia mba neninay dia tianenareo tianantsika jiaby juste raha karahan'zay tadidiko zay resaka zay rehefa nandray ny naniza teto amin'ny destination malagasy dia tena niteny an'izay mihitsy ny vadiny hoe indraindray zay ozy izy zay telo mianaka mipitrapitra kely fa izy mitsangana dia même na aéroport andeha hanao voyage dia misy foana ny ohatr'izay dia tsapako be tsy mora misy olo ndraika micomprendre ihany na dia zany aza hoe tsy magnelingelina zareo rehefa hitandreo zay amin'ny sakafo fa bon entany kokoa sasany dia tsy amegnatsina ok maromaro zay zavatra haitsika momba ny chaîne sy Denise zay zao dia tsy momba ny mozika any zareo fotsiny ihany fa tena hoe fifandraisana amin'ny maha couple any zareo sy mampivady any zareo toy izy atsika zay rehefa avy eo fa zao Denise teo nanolotra hira ho an'ny chaîne dia zao ndray mba chaîne ndray manolotra hira ho an'ny Denise safidinao manokana hoe inona no alefatsika ny raha didignana sisy agnatin'ny sisy agnatin'ny ananga mbola tsy vita clip izy hira tamin'ny mariagenay anao fasambaro audio avy zay tianao zay tianao fa mety hoety anare agnaty tube iny fa ina zany atotranao amin'le émission amin'le émission tibokanao mahatsara zao tsara za le inona no mahatsara anazy izy mihitsy ka izy mihitsy ok ary dia hoarahantsika zay mozika zay satria chaîne mihitsy manolotra azy amin'ny Denise spécial ho an'ny Denise mihitsy koa zany iny hira iny tamin'ny namoronanao azy raha izany tsy voatery jereny Denise mamaly tsy voatery non si zay d'accord tawary hoarahantsika dia avy eo tohizatsika ny resadresaka dia tafaverina somatsara eto amin'ity toerana ity aty Tamatavy moa tsika aleo mba ry zareo indray ny soatsika miteny hoe aiza tsara ity toerana ity Tamatavy amin'ny gare de Manguier oxygène tagny an-tanà dia nifindreto izy amin'izao mbola voatselatsela dia mahafinaritra sady mahafinaritra koa ny fandraisana atao misy atsika zao chaîne sy Denise toy izy atsika ihany le resaka teo satria lina be zay dia tsapako hoe lina ihany koa zao ny fanaraka atsika inany atao hoe inany mandera mampaharitra ny couple ho anareo satria mety tsy mitovy daholo ny rehetra matetika manko rehefa hoe misy miteny an'izany fa tsy haiko hoe ohatrohatrany ahoana anareo hoe tsy dia tsara miaraka hono ny asa sy ny fiarahana dia ny anareo hatraizany limite hoe sa teka dia efa mipetraka iny hoe satria nisy resadresaka tsika sy Denise teo hoe rehefa ry zay vao miresaka couple fa tsy haiko hoe ohatrohatrany ahoana nena manokana zany nenay zany zay zanak'antitra be kamarony nahita ny ray aman-dreny nena manokana zany ray aman-dreniko mbola agny atamin'izao soragnanjagnahary karaha olo jiaby nisy ambony nisy ambany fa nisy foagna zany ny fagnamboarana zay mety tsy mety fampiresahagna dia zay ny hitako hoe mahatsara sy mahalava ny fiarahan'olo roa raha ohatra comparegna amina jeune aty afara zany matetika le samy hoe tsy mivapilo hoe za tanora fotsinify moa zany fisakana zany hoe samy tanora fotsinify dia rehefa ohatra misy tsy mety dia tonga dia samy mibaraka igny zany hitako hoe tsy dia tegna solution loatra ho an'le sasany zany fa ny fampiresahagna isa tegna zava-dehibe dia nitenanao teo hoe ny hatraiza ny limiteny avelako izy no mananazy en fait amina manokana fifagnajagna fifampiresagna mahatonga couple raiky afaka maharitra satria na dia ifampiresaka atsika raha tsy ifagnaja tsy sarotra dia faharoa amin'izay hoe hatraiza
zay roa mpinamagna fogna zay ngamba ny zavatra tegna hitako hoe zava-deha nagnampy be anay tamin'ny Efa raha jiaby mifankahay. satria zay mpinamagna tam'izay mbola tsy miaraka dia efa samy nanagna fiaignana izy nanagna fiaignany mpinamagna zay donc afaka nifampiresaka raha maro be zay tamin'izagny dia afaka nitohy fogna igny koragna igny na ty afara azy dia hoe hatraiza igny mpinamagna igny fogna alongany no voalongany ohatra ka mivoaka zay ohatra hoe miasa zay dia miasa ohatra zay mivoaka publika dia tsy voatery couple dia tsy mahazo makasary amin'ny vehivavy ohatra fa rehefa mivoaka zay dia nous sommes des personnages publics dia ny public managna droit magnatona na mangataka sary si nous sommes disponibles tegna tsisy problème mihitsy na izy na za rehefa ampiasagna zay ohatra hoe magnano prestation na miaraka amin'ny équipe na amin'ny studio dia miasa zay donc le couple tsy ake zagny le couple aminay fa rehefa zay roa amizay dia couple fa rehefa ivelany zay dia matetika arakaraka ny circonstance misy anay angamba ny tenenako anazy ny circonstance raha ohatra ka circonstance tsy mamelanay ho couple fa miasa zay dia miasa roa tsy asiagna resaka hoe satria couple dia non miasa zay dia miasa rehefa nisy fotoana ve chaîne na Denise hoe tsy avelanao mandeha manao tsy haiko tournée na hoe rehefa tsy eo hoe anao fa tsy maintsy miaraka foana satria raha tsy diso hoe anao manager ny anao akaikiny zay zavatra ataony Denise eo foana ianao dia ohatr'izay koa ohatra araka ny leniteneny Denise teo hoe amloza fa mety tsy fantatr'olo hoe io ane zany madame any chaîne zany tamin'izany dia ny côté any chaîne indray manao ahoana satria tato ato zay tazanay foana hoe iny foana chaîne manaraka ny Denise zay misy anazy non io zany tsisy resaka fandrarandraragna hoe manao akory fa rehefa hoe mipermettre le fotoagna dia izy hoe makasika ny tatoato izy anao hoe hita matetika satria toeragna hafa sy lalagna hafa le trandrahanay am'izao io zany le hoe ny agny ivelany donc mbola miverina point de départ zany zay am'izao hoe misy ndraiky koa ny fietidiagna stratégie sy ny raha jiabijiaby misy ny zavatra mety indrindra hoe amin'ny mahaviavy anazy zany raha ohatra ka izy rery no mijoro amin'ny fasina olo maro be tsy fantatra hoe tsy mahafantatra ny mihitsy donc mety misy ny zavatra déplacena mety misy ny fagnararotana na mety misy tsy amin'ny lafiny resaka hoe fitiavana fogna fa amin'ny lafiny asa mihitsy zany tsara fogna misy lehilahy mijoro akaiky zany hoe figure protecteur amin'izay zavatra zay zay ny antony joroko hoe mampifagnaraka anay zany amin'iregny raha regny rehefa tonga ohatra hoe tanjona dia mbola mananjoro koa izy andeha rery hoe andeha hanao tournée Los Angeles izy andeha hanao ria en Afrique du Sud izy hoe zavatra ohatran'izay le izy hoe sady tsy dia zay koa zany tsy dia olona hoe mifandrararara hoe tsy mahazo mandeha magnano tournée ary non tant mieux raha ohatra ka izy tokony andeha hagnano tournée ary dia raha ohatra izy afaka mitondra anahy dia mandeha za fa raha ohatra izy tsy afaka mitondra anahy dia mijanona za karaha andraigny koa zay izy fotoagna za mandeha tsy afaka mitondra anazy tsy afaka mandeha izy dia mijanona izy ndraindraika moa zay samba misaraka tegna hoe raika gauche raika droite dia rehefa tonga an-tragno zany mitrôtra fa samy mandeha alongany mais tsisy hoe tsy voatery tsy maintsy hagnaraka anazy zany tsy maintsy hagnaraka anahy izy non pas forcément inona ny zavatra tsapany Denise hoe rehefa tsy eo chaîne le aminao le ohatrany hoe satria nareo le efa miaraka be dia raha resaka asa izy rehefa tsy akeo izy dia j'ai plus de travail managna lasa mandray asa be dia be misy place be dia be tsy maintsy fenoko rehefa tsy akeo izy fa rehefa akeo izy dia je fais juste la diva tsy dia miasa scène fa izy misoccuper raha jiaby rehefa tsy akeo izy dia lasa za misoccuper raha jiaby dia ary neny oui zay aloha tegna ia ary neny chaîne manoka tsisy mampirina ny lamba hoe non le iny ty le crédit kely madinidinika ty tsy mety ia surveille arrière zany ia zay ngambany zay ny ok zay ny mahakasika an'iny fa aloha indray tsika inona ny zavatra mety hoe teo manko chaîne no jaloux dia raha amin'ny inona indray mety mampajaloux any Denise aminao masona mijery za mahasaloana
Nalefitsy kasi indray vao nahitanareo dia direct tsara maso. Zay. Za nge tsy mba saro-piaro e. Ino no tena marina e? Misy dikany zay. Non, en fait za magnaja olo e. Dia za koa mangataka hoe ajaigna koa indraindray. Ohatra hoe na antsika samby vehivavy dia indraindray tsy mifagnaja dia juste zay. Ohatra hoe ekeko hoe mankafy, ekeko hoe tianareo le artiste, ary tiako izy tianareo. Zay no tiako izy tianareo toy izay tsy tianareo. Mais aza mandefa sary hafahafa aminazy. Zany e, mazava tsara ny miamatra aza mandefa sary hafahafa aminazy. Aza manao resaka hafahafa. Efa nisy nanao anga zany? Peu de be. Hoe mandefa sary hafahafa aminazy? Dia chaîne avy miteny hoe jirenao indray ty nalefany ty? Ka za manana accès amin'ny réseaux sociaux, izy manana accès amin'ny réseaux sociaux dia hitako le izy na tsy hitako bref na hitako zany le izy na tsy hitako tsy hitako le tombontsoa amin'le izy satria efa fantanareo inge hoe za eto. Dia nareo nefany mandefa ohatra hoe mandefa sary à moitié nu dans quel objectif? C'est pas très cool. Ouais, dia indraindray misy mandefa rehefa samy mpiara-miasa dia misy mandefa numéro par-ci quoi, qui appelle moi, mais pourquoi vous faites ça? Oui, le olona mangataka le olona ohatra ny mampiditra numéro vite fait hoe ty mais one chaîne dia appelle-moi des trucs comme ça. D'accord. Awana tsara izy to Denise. Ouais, bon. Et bon, tsy manino zany fomba ny daholo zany. Fa za tsy karazan'olo hoe mipika crise, mety mahalagna angamba, maha-olombelogna angamba misy zany fa mahalagna, tegna mahalagna. Donc fa mahasosotra ihany le izy na izany azy. Oui, je comprends. Inona no tena mampateritra ny Denise io chaîne? Zany resahany zay. Izay resahany zay. Ary neny chaîne indray? Bah, je suis cool. I'm good. Kan lehilahy tsy mandefa message ohatra zany hoe io za fa mandefa sarom-boridana. Eny fa le hoe resaka fitiavana sy ana iny ny alefan'ny lehilahy angamba mety misy lehilahy manko mety mbola manana mitente chance foana izy na efa hoe vady ara dia hoe mbola ohatra ny vehivavy ihany. Ohatra ny vehivavy ihany. Ok, eto vao tonga saina am'le hoe mandefa anona dia hoe contraire zareo. Tonga saina tsarinareo zay. Ok, zay no mahakasika an'iny fa fotoana ny anarantsika mozika indray zao dia tsy haiko hoe nareo roa mihitsy niaraka ny hanolotra an'ilay hira sa hoe tsy marina hidira kely izay hira zay satria izay koa nisy voafantatry ny olona hoe nareo no eto dia androany ity moa zany tena hoe spécial Saint-Valentin mihitsy fa hoe mety nisy fotoana avy hoe hiran'ny chaîne tsy tiany Denise na hiran'ny Denise tsy tiany chaîne nefa le izy navoaka. Hoe tsy tiany hoe tsy tiany aloha. Non mety hoe tsy nahafapo azy. Fa tsy tena hoe c'est pas son coup de cœur quoi. Izy tsy dia tia hira négatif be, izy tsy tia le mitaraina le négatif sa tsy mitaraina fa ohatra hoe manao en fait azoko ihany le antony satria ohatra hoe manana publika be dia be ianao dia raha miteny ianao hoe isarako ianao dia en fait misy olona tena mandray an'izay mihitsy koa dia na dia tsy tokony isaraka koa izany dia manao dia comme Denise je fais comme Denise ohatra na hoe misy olona ohatra hoe régler compte sur les chansons hoe andeha amaly hitifitra anao amina hira c'est des choses tsy dia tiany resaka situation de vie ohatra hoe anao magnenjika anah tsy tiako anao raha karaha ndrainy tsy tiany satria dans le but hoe misy olona be dia be foana ny ao mijery sy hiaino ary mety hankafy ary mety handray an'le hira ou personnel ho anazy dia dans ce genre de choses angamba tsy dia tiavany misy hira soratako indraindray tsy dia tiany fa indraindray le izy avoakako ihany raha ohatra ka je constate que c'est pas si méchant que ça. Ary inandray genre ny musique ohatra ny tiany Denise daholo sy hiranao rehetra mivoaka eo? Bah, je pense oui. Oui, je pense non, ivirana kely le fagnazavany teo igny mahakasika an'le hoe
manao akory ny impact-ny muzika amin'ny public. Tamin'ny voalohany zay io tegna olona hoe mihira karazana hira profond be, négatif be, mampalahelo be sy ny karazany en tant que nous les jeunes mbola agnaty nostalgie sy ny karazany. Fa au fil du temps zany rehefa nievoluer ny olon-dehibe de natsapa hoe kay tsy de tegna tsara le izy tsara le izy satria matoa izy tian'olo de tsara le izy fa arak'izay voalaza le influence-n'le izy zany le influence-n'io message alefanao io amin'ny subconscience-n'olo important be. Zahay zany ny olo managna pouvoir miagir amina olo hoe alefa mamono-tegna sagnatria amin'ny alalan'le izy alefa mitsangana fa olo efa mifitetaka be amin'ny tany efa tegna kivy tsisy zavatra azo raisina ntsony zay miteny mitsangana de afaka mitsangana io miverina tegna olona vaovao fresh be olona io. Donc fidigna zany zavatra ho ampita. Za manokana za managna hira maro be fa tsy hira jiaby no navokako. Raha olo mpagnaraka anazy zany mahafantatra hoe za tsy mamoaka hira isam-bolagna isan-taona mety 10-10 fa mamoaka anza fa zay tegna sitraky ny foko tegna hitako hoe tokony zaraigna am'le olona izy de zay ary amin'ny fotoagnan'izao re lasa miorienté bebe kokoa amin'ny accompagnement ny olona zany nataonay hoe amin'ny resaka motivation, amin'ny resaka zavatra mahafaly. Raha mahafantatra moa zany le fiaignana me sombre fogna indrindra fa Madagasikara sahiragna ny olo. Donc ny zavatra magname courage magnampy ananjy no atao. Raha ohatra ka hoe andandany fotoagna ienona iny le olo de aleoko zavatra magnampy anazy no ataoko fa tsy zavatra mbola ampitomagny anazy mbola ampavesatra anazy koa zany le raha andeha ataoko. Zay no fomba fijeriko agnatin'le izy, zay koa zany fomba fijerinay agnatiny raha. Ary hitanay le izy, hitanay koa ny impact-n'le izy hoe tsara le impact-n'le izy de miezaka zagny zay hoe mbô plus zavatra ohatr'izay fa tsy hoe zay ndraika tsy midika hoe tsy magnano hira ankoatran'izay fa plus ça que l'autre. Ok, azoko. Efa nijerenareo mihitsy zany hoe zao zavatra ho atolotra anareo hoan'ny olona. Ok, ino am'izay le hira ho alefantsika indray? Ngoma. Mbola resaka entre anareo. Haiko fa hoe mbola tantaranareo roa ihany koa ny resan'iny ngoma iny tamin'izany. Ngoma c'est inspiration. Oui. Inspiration miainga de ohatran'ny tsiratsy de ohatran'ny tsiratsy alefaza de zay. Ok, alefantsika indray ary zay de miaraka manao veloma am'izay tsika aveo efa lafy zay resaka zay de mitondratondra fa mitondra ny hafatra ihany koa indrindra amin'izao fety mifankaty izao. Reny ngoma reny mamy ery. Misy fotoana ianao rehefa any anatin'ny karaoké de te ho Denise zany ndraindray na misy fotoana hoe te ho Chaîne zany fa hafa ihany le tompony mihitra azy. Tsara ny mozika anareo iny. Par rapport an'le zavatra teneninareo teo de par rapport an'le circonstances misy amin'izao fotoana zao satria tsika tsy afaka mody tsy hita koa ny zavatra se passé sy mihodina be amin'izao fotoana zao surtout par rapport an'ny artiste. Midika aveo hoe ny zavatra ho atolotra sy avoaka ny Chaîne sy Denise jamais anasio problème ohatrany hoe parfait foana be zany ny fiainanao anatin'io réseaux sociaux io sa hoe samba misy fotoanareo mba mitantara alahelo tsy voatery hoe ny resaka couple anareo fa na hoe ny resaka mozika sa efa zay mihitsy le fomba fijery vaovao hoe aleo zavatra positif foana fa tsy atao fata satria zao ny olona raha mijery anareo de ohatrany hoe milamina be deba be fa tafa be fa tout est clean quoi. Amin'ny musique en général misy zavatra maro mahavokitika an-tegna koa zany indrindra fa amin'ny fiainam-pirenegna zay ngamba ny anahy manokana ny resaka eto ny fiainam-pirenegna mahakasika ny resaka fampianarana tontolo iainana sy ny karazany regny zavatra sujet mahavokitika anahy be regny raha agnatin'iregny de tsy olona calme zany afaka miresaka fogna mihitsy zay agnatin'ny foko satria misy koa ny olombelona magnaraka anahy momba anahy avy amin'ny lafin'izay zavatra zay de ohatry ny olona jiaby koa za afaka maneho hevitra tsy midika hoe ara-tsim-pagnana mety indra mety misy ty sendra teny mety mahery fa za may kosa hoe teny hoe
vulgaire hoe zavatra iaraka amina opa na iaraka amineno tsy zay ny fampitezagna ny communauté-ko zany communauté zahagna hitazomina agnatin'ny toetsaigna afaka mandroso agnatin'ny zavatra tsara fa tsy agnatin'ny hoe mifanafitohigna agnatin'izay zavatra satria les réseaux sociaux fampitezagna dia resoko amin'ny lafin'izay zany ninahy manokana hoe zavatra afaka ifanakalozana anaovana partage anaovana zavatra afahagna mandroso miaraka amin'ny tsaratsara kokoa no atao fa tsy hoe andeha am'le côté bascule amin'ny lafina anakiraiky mety hoe le mahasoregna be sy mahasosotra be le izy io moa zany le matetika le micréer le buzz araka le valaza zay fa zay ninahy manokana zay safidy io safidy ny tsiraikiraika jiabijiaby agnatin'ny makasy réseaux sociaux hoe ty le ninazy na ty ninazy amin'ny côté anay moa amin'ny côtéko manokana zany hoe am'izay lafin'izay mety hoe marisarisa le olo magnaraka anahy fa aleoko izy marisarisa vitsivitsy olona afaka miaraka mamindra miaraka aminahy toy zay hoe olo mety hiteraka fanafitohinana na resaka hoe zavatra osin'izay fogna zany donc zay mahita anahy eto zany ka hoe mitovy fijery aminahy am'izay zavatra zay dia afaka miabone izy agnatin'ny page le olona mbola managna espoir amina raha marobe hoe Madagasikara tafa sy ny karaha zany ndao hiaraka aminay Madagasikara tsy maintsy mandroso oui tôt tard zay ny nahy manokana aloha tsy miteny anao teo hoe parfait clean et tout ça ny page karaha tsy tena hoe clean be karaha le hoe olona magnano Instagram hoe raha resaka tegna hoe clean c'est pas forcément très clean par contre gardeko agnaty foko fogna zany hoe za ty ametraka tantara za ty anoratra tantara maha artiste anahy dia miezaka za hoe zavatra afaka ho tantaraina le zavatra ho tantaraiko fa ny fiainanange na iza misy ambony misy ambany misy fotoagna sarotra misy fotoagna tegna sarotra fa inona moa ny afaka ataon'ny olona na hitantaraiko hoe mandalo problème mafy be za tsisy afaka ataon'ny olona donc za tsy tia milliard possible c'est possible tsy de tegna hoe zay loatra fa tsy de tegna hoe zay loatra fa le réseau fa le réseau zany nenay dia ampitagna mozika alors mozika dia noho zay fa couple moa zany dia fantatr'olo hoe couple zay de temps en temps za mizara zavatra mety hoe mampimena zavatra mahafinaritra za kosa aloha tsy te zara zavatra hoe manafotoana na hoe mety hoe ampiditra litika na ampavesatr'olona tsy tiako zany fa zay tiako no ataoko amin'ny réseaux sociaux farana sady ny fiarahantsika nareo mpinamana zay vao couple dia avy eo lasa mpivady dia nahazo niny zaza hoe iza moa anarany oui voilà dia ararotiko satria nareo zany efa ampy expérience ao anatin'izay hoe fanambadiany zay mbola tsy ampy mbola tsy ampy misy lampy expérience fe efa 10 ans de plus kosa efa mihoatra fianarana foana fiainana mbola tsy ampy fa zao ararotiko hoe inona mba afatra anareo an'reto artiste zandra raha manana heritreritra koa hoe mbola te ho lasa lavitra ao anatin'le relation tsy dia misy loatra ino reny conseil devenant couple en fait io zany tsisy hoe ity le 1+1 égale 2 fa samy manana ny fomba ohatrany hoe fitezana ankizy ihany io samy manana ny fomba fitezana mety amin'ny zanany dia karahan'izany koa ataoko an-tragno samy manana n'le recette mahasambatsambatra anazy dia mirarisoa ngamba ny afaka ataoko fa ny hoe agname leçon mbola tsy afaka magname leçon satria mbola tsy manana n'le diplôme tsiraikiraiky no mi-expérimenté ny fiaignany zay ngamba zany no afaka mampagnontena anazy ny olona tsirairay no mi-expérimenté ny fiaignany izy no mahafantatra ny hoe ty le vaty nanjerana dia izy mahafantatra magnisaka an'igny fa tsy anjaranay no satria avy amin'Jagnahary mihitsy le expérience iainan'ny olona anankiray donc izy ihany zany no mananjo hiatrika an'igny iny ty sedra anazy igny dia anjara mijery manao akory ny afaka firarian-tsoa angambe firarian-tsoa dia fankahirezana ary afatra ho an'ny artiste ihany keo ataovana mozika manana talenta atsika za matoky an'izagny
nandeha tamin'ny 2017 Chine nandeha tagny Nigeria, nominé ny hirany tamin'ny Nigeria. Nigeria moa zany agnisan'ny plateforme rengeza parce que ohatrany hoe Met Gala ihany izy fa Grammy ihany izy fa en Afrique. Afrima. De Afrima. De karahan'zegny koa za après ny izy nominé za ny s'inscrire foana peut-être 4 fois. 4 fois za ny s'inscrire nanira koa tsy nominé mihitsy, tsy voaray mihitsy. De farany tamin'le farany teo moa zany Dieu merci voaray sady nahazo an'le trophée. Zay midika hoe possible zany le izy. Possible le izy nentsika ty nosy. Tsika miteny malagasy tsy olo jiaby vao mivoaka Madagasikara tsika efa tsy fantan'olona ny zavatra resantsika. Nefa zany tsy midika hoe tsy possible le izy fa misy zavatra possible satria matetika na artiste ina na sportif na zavatra be dia be mivoaka Madagasikara mavita tsika fa aza mora kivy fa dia alefaso dia raha ohatra ka tsy mety niany dia toy alefa koa maraigna fa vitatsika io dia mbola afaka manana place atsika amin'ny monde international. Mbola tsy tonga amin'ny tanjona irinay zahay fa matoky an'izany. Matoky hoe manana place ny artiste malagasy dans le monde international le tena le au top là-bas. Dia mirary soa mba samby tonga amin'ny tanjona iriny. Mankasitraka zay ny fiarahantsika. Mbola misy kely ampitako. Amin'ny namagna artiste zavatra hita sy tsapatra amin'izay fa ela be le izy matetika atsika diso combat amin'ity resagna hoe fampiavakavagna fampiafahafa samy maka ho azy amin'ny manosy ny tanàgnatsika amin'ny mamalagasy raika antsika dia olo raika tragno raika atsika zany agnatin'ny Madagasikara ty ato mitovy nefa ny tanjona inoko fa mitovy ny tanjona dia samy hoe hitondra avo ny agnaran'ny Madagasikara miratra agny ivelany. Raha ohatra ka ifampiconcurrencer tsika dia ifampiconcurrencer amin'ny tsara satria tsara vitanao ka défi ny anakiraika dia miakatra ambonimbony koa zany le izy fa tsy mifampidefy amina resaka fagnaratsiana sy faminganana ambadika ankolaka raha sendra misy opportunité ka hitanao nefa ny hoe tsy mety aminao le sy metimety amin'ny hafa aza misalasala magnampita anazy aminazy satria ny soa ataonao olo tsy ho adignony igny izy resahany Denise teo hoe misy place atsika agny ivelany misokatra ho atsika zany ny zao tontolo zao amin'ny lafy mozika ary tsapako zany tagnatin'ny fotoagna maromaro tato hoe ny évolué be ny kanto a Madagasikara tsika angamba mety amin'ny fahatongavan'ny ny entimanana sy ny fitaovagna sy ny karazana angamba tsy fantako fa tsapako hoe efa fotoagnatsika zao satria ny artiste agnisan'ny fototra lehibe iankinan'ny firenegna raiky ary tsy azo atao tsinitsino mihitsy zany mahatonga anay miady mafy dia satria tsapanay loatra ny importance ny impact hoentinay a Madagasikara agny ivelany satria vao mijoro anao zany hoe malagasy dia fa mantany be dia be le olona ahoana Madagasikara mba te ho avy any ina daholo ny zavatra fijerena betsaka be zany le izy ary agnisan'ny angatahany amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ary ny anosehagna mafimafy kokoa ny amin'ny lafin'ny resaka kanto satria agnisan'ny mety ho lakile manokatra ho an'izay fandrosoana zay koa zany ny zavakanto sy ny resaka sport fa ny zavakanto zany resahako eto dia ampirisiagna hoe ameo sokafo ny lalaka zay amin'ny tandrifanareo hoety lavidavitra kokoa ny kanto jiabijiaby io na ny fomban-draha vakodrazagny na ny mozika moderne ohatry ny ataonay samy manana ny lalany daholo fa fotoagnatsika zao. Oraikitra ve ny festival atsika amin'ity sanao koa? Raha tsisy ny sampy moa aloha dia oraikitra izy. Zagnahary magnano raha jiabijiaby zay fanirinana anay fa zay aloha zany ny faniriana hoe ho atao izy amin'ny taogna ty dia engany tanteraka soamantsara. Ok ary eto hatrany ny record Madagasikara na ny destination malagasy rehefa misy ihany koa ny azo iarahantsika miasa mahakasika an'izay festival makoa izy deuxième édition raha tsy misy hoe rarosoa anareo mivady aloha voalohany indrindra rarosoa an'zaza dia tonga avy any amin'ny tanjona irina araka ilay niteneninareo hoe mbola miezaka ho tonga any dia mirarosoa dia mankasitraka tsy misalasala nandray anay ihany koa vao hoe ho avy tamatavy izay dia ahoana efa tonga ahoana dia merci beaucoup sotra betsaka napetrano sotra betsaka ny mpijery koa naharitra ny eno hatramin'ny farany dia azadinginareo misabone amin'ny page Instagram Facebook YouTube any amin'ny Valy.
Mirary soa dia misaotra betsaka. Dia zay ihany koa azonao arahana ty fandarana ty amin'ny alalan'ny pejiny ireo Corps Madagasikara ihany koa izay tafatafa ao amina resaka fitiavana izay niarahantsika tamin'ny chaîne sy Denise dia teo ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra amin'ny manodidina an'izay resaka muzika izay isaorako manokana ny karakaran'ny taovolo sy ny tarehy dia ry zareo avy eo amin'ny tsara volo aty Tamatavy aty Tanambao 5 dia nampiatrano antsika moa dia tsy hay izany fa aiza moa izy tao dia Oxygène Tamatavy. dia tato amin'ny oxygène dia mankasitraka dia tsy adonona ihany koa manao kopakopa tanana ny ekipa rehetra avy ao amin'ny Valara boutique izay nampiakanjo ihany koa tamin'ity androany ity dia mirary fetin'ny mpifankaty ho an'ireo mpifankaty dia ho an'ireo izay tsy manana ahoana izany no tokony atao Azakify mbola avy nanjaranao. izay milalao ihany mahazo eny ary dia mirary soa anareo mivady ihany koa dia zay ny fiarahantsika tamin'ity andron'ny mpifankaty ity ka dia mankasitraka antsika rehetra tany atokantrano tany dia amin'ny herintsika amin'ny Zoma mbola araka amin'ireo mpanakanto eto Tamatavy hatrany.